Ravatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ivavaka antsika Tompo. Rainay tsara indrindra any an-danitra sotranao mankalaza anao midiranao nahatratra ty andro mitindra izay Tompo. Mbola afako Jesosy mitondra ny hafatrao, mbola afako Jesosy mizara amin'ny teninao, mitenena amin'ny zanakao, mitenena amin'ny vahoakanao Jesosy araka izay tianao ambara fanahy masinao. Misaotra Tompo. Alléluia. Amen. 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 Jesosy dia niaritra ny mafy. Amen. Niaritra nangifiry nitondra ny fahotantsika. Vakiko ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny ISAIA-53 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Nampahoriana izy nefa nanetry tena ka tsy niloha-bava, dia tahaka ny zanak'ondry entina hovonoina, sy tahaka ny ondry vavy izay moana eo anaty ny mpanety azy. Eny tsy niloha-bava izy. Amen. Tsy niloha-bava Jesosy. Amen. Ny amin'ny fampahoriana nazo azy nitondra ny azo fijaliana izy nesona izy nokapona izy nororana izy notsaraina izy lalovany Jesosy daholo zany fahoriana rehetra. Amen. Nony amonjena atsika, mba amonjena atsika, mba hanafahana atsika amin'ny fahotana. Alléluia. Ao anatin'izay Jesosy dia tena nandalo nangefiry ny mpianatra nandao. Hitantsika fantatsika tsara fa ny mpianatra dia nandosoka rehefa tonga ny fanamborana an Jesosy. Amen. Tsy hita ny mpianatra, niady irery Jesosy. Amen. Ny tanjona nefa dia ny anafahana sy anavotana antsika ho afaka amin'ny fahotana rehetra. Niaritra nokapona izy, ny diakapoka 7 amin'ny telopolo, mba eritreretintsika hoe diakapoka 7 amin'ny telopolo no nikapohana an Jesosy. Halleluja. Niaritra ny mafy ny tompontsika, niaritra ny mangifiry ny tompontsika. Amen. Narary izy, nijaly izy noho ny fahotantsika. Nefa tsy maintsy nozakainy Jesosy zany. Omaly afaka omaly dia niteny tamiko ny fanahy masina zany eniko manazava izy felana izy na izao ary izy, na izao ary izy felana niaritra ny mafy niditra ny lanitra. Halleluja. Nanetry tena Jesosy nitondra ny mangifiry izy vao zay tafiditra ny lanitra, vao zay Nisandratra izy. Amen. Fa niteny fanahy masina amiko dia hoe nazao ary felana ny lalana ny lalovako izy. Ny lalana ny lalovako izy jereo. Ny lalana ny lalovan'i Jesosy no enjena, no aratina, no tenena ratsy, na izy nitoroteny ary, na izy nanambara ny amin'ny fanjakany lanitra. Halleluja. Na izao tena ko ary izy felana dia tena hoe nandalo ny mangifiry, nandalo ny marary, ny afara tamy azo fijaliana vao niditra ny lanitra. Amen. Inona ny teny fanahy masina? Hoy izy fanahy masina hoe ny fanetretena ho izy no nanandratana. Amen. Tonga zanak'ondry Jesosy, tonga zanak'ondry teo amin'ny azo fijaliana izy. Halleluja. Vao Nisandratra, vao zay izy Nisandratra niditra ny lanitra. Amen. Dia izy hoe nareo koa izy tahaka zany. Tsika koa zany tsy maintsy manaraka ny dia amin'ny Jesosy vao miditra ny lanitra. Tsy maintsy lalan'i Jesosy no arahantsika vao miditra ny lanitra atsika. Amen. Zay ny révélation nomeny Jesosy aomaly amin'ny fanahy masina aomaly hoe zao izy felana dia nanetry tena, nanetry tena aho vao tafiditra ny lanitra. Tsy maintsy manetry tena zany tsika, tsy maintsy maty ny nofontsika vao zay tsika mahita an Jesosy ho any an-danitra.
amen 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 tsara Jesosy aoka antsika rehetra samy anaraka ny dian'i Jesosy aoka antsika rehetra anaraka ny lalan'i Jesosy lalana tsara lalana marina lalana mahitsy araka an'ity baiboly ity amen dia tahiny Jesosy daholo tompoko raha tsy tonga Jesosy Kristy tompo dia mbola miona eto hatrany izaho sy ianao tahiny Jesosy daholo amen 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 amen